tsy ila ho lefona zao na ho resy tsy miady zaho manana anao mpanolotsaina mahay ka izay ho lazainao rampitsy oekeko sahady zaho mandriky anao mandraky izay tsy ila ho lefona zao na ho resy tsy miady zaho manana anao mpanolotsaina mahay ka izay ho lazainao rampitsy oekeko sahady zaho mandriky anao mandraky izay fa raha izaho manana anao azo itokina tsotrisa tompo tsy mba ho kivyao na ho resy tsy miady fa manana Knianyuzava mia finanziaio sufa mananao panulutsaina mahai cara misy ny zava-maoro mety andreraka anyaiko zaho matoky anao piady mahai tompo orany avoky ny aniuzava mia finanziaiko sufa mananao panulutsaina mahai cara misy ny zava-maoro mety andreraka anyaiko sufa mananao piady mahai fa raha izaho manana anao azo itokina tsotrisa tompo tsy mba ho kivyao na ho resy tsy miady fa manana fa raha izaho manana anao azo itokina tsotriza tompo tsy mba ho kivyao na ho resy tsy miady fa manana na ho resy tsy miady fa manana na ho resy tsy miady fa manana faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy indray Izay ho anao natratra an'ity androndroany ity indray faly miarabanao ary ilaina soavina manona ny fiadanan'ny tompo aminao any atokantrano any any atoeram-piasana ihany koa amin'ny toerana rehetrarehetra izay misy anao dia manona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao amin'izao fotoana izao dia mialohan'ny tena hanombo antsika ny fotoana dia ndao antsika hivavaka ametraka ny fotoana rehetrarehetra eo ampelantanan'Andriamanitra mba tena tsapa ny fanatrehan'Andriamanitra ianao amin'ny toerana rehetrarehetra izay misy anao hivavaka isika Andriamanitra misaotra anao satria tianao Izay tianao matombo la velonay afaka manompo anao indray ao anatin'izao fandaharana natao hideranao izao Jesosy
apetraka feno ampelantananao ny fotoana rehetrarehetra mihitsy ho fotoana tena isin'ny fanatrianao, ho fotoana tena isin'ny kasikao a, ny hira rehetrarehetra zay atao a, ny fampaherezana rehetrarehetra zay ambara apetraka feno ampelantananao, ho fotoana tena isy fahombiazan'Andriamanitra ao. Tsy alamaina zay rehetrarehetra manompo anao, zay rehetrarehetra manaraka an'izao fandaharana izao, fa tena ahitanao, atsapany herinao miasa izy ary aneho ny voninahitra eo amin'ny fiainany tsirairay avy enenao. Mankasitraka indrindra Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy anaovana izany vavaka izany a, misaotra betsaka Jesosy eo. Amen. Zavatra teny kely a entina hampaherezana anao a dia izao a, tiako ambara aminao hoe sambatra ny olona manana ny Jesosy, tena sambatra. Ary tiako ihany koa no milaza aminao hoe ny olona manana ny Jesosy a sy ny olona tsy manana ny Jesosy dia tsy mitovy mihitsy. Misy teny izay a atao amin'ny jaona faharoa azafady. Azafady ka jaona voalohany a toko 5 andiny 12 manao hoe izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana n'Andriamanitra, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy, izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Mazava be mihitsy izany ten'Andriamanitra izany. Inona moa ilay fiainana tiany ten'Andriamanitra lazaina io? Voalohany indrindra amin'ny fotoantsika miala eto ambony tany ity dia mizara anankiroa ny lalana, na makany amin'ny fiainana mandrakizay na makany amin'ny fahaverezana. Dia araka ny teny teto hoe izay manana ny zanaka ozy izy no manana ny fiainana. Izany hoe amin'ny fotoana izany ny olona anankiray manana ny Jesosy Kristy a, amin'ny fotoana ny olona anankiray manana ny zanaka mitoetra ao anatiny, dia avy hatrany izany fa assureny fiainany a, manana ny fiainana mandrakizay izy. Ary tsy ny fiainana mandrakizay ihany koa nefa no afaka no ananan'ny olona izay manana ny Jesosy, fa afaka ny manana fahombiazana, afaka ny manana ny ho avy assuré ihany koa ny olona rehetrarehetra izay manana ny Jesosy. Ny tenako manokana ijoroako vavolombelona eto anatrianao, za dia tanora, mety misy tanora ihany koa manaraka an'izao fandaharana izao. Tsarovy a, za tanora mitovy aminao ihany koa dia tena tsy nanenenako ny nandraisako an'i Jesosy, tena tsy nanenenako, efa mba niaina tamin'ny karazana mety hoe fahalemena, karazana fahotana ihany koa ny tenako. Fa tamin'ny fotoana anankiray natsapako hoe tsy mety ny zavatra nataoko a, tamin'ny fotoana anankiray natsapako hoe Jesosy kay a, teo foana ny andry a, fa za indraindray varivarina, za nisy taona tsy nino, za nisy taona variana tamin'ny rendrarendra ny fiainan'izao tontolo izao dia ninitsy nalala an'i Jesosy. Fa taty aoriana tena hoe natsapa, nafantatra hoe tao amin'i Jesosy no nahitako ny fiainana ary ny fananako an'i Jesosy no nampiova ny fiainako. Zaho angamba raha tsy nanompo an'i Jesosy a, za angamba raha tsy nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako dia tsy haiko, mety efa maty angamba ohatr'izay, mety efa potipotika sy rava mihitsy angamba ny fiainako. Misy taona ihany koa za anatina olana tena hoe goavana, be dia be ny karazana olana mandalo sy miserana eo amin'ny fiainako. Misy taona anatina olana ara-bola, misy taona ihany koa anatina olana ara-pahasalamana, fa tamin'ny fotoana natadidy ary nafantatra azoko an-tsaina ary tonga saina be mihitsy aho hoe moa ao anatin'ny fananana an'i Jesosy no misy ny fitsaharana sy ny fahasambarana. Dia nanomboka nanakina ny fiainako rehetrarehetra tamin'i Jesosy aho, dia nanomboka nivatsy kelikely ny olana teo amin'ny fiainako, nanomboka nivatsy kelikely ny karazana problema, karazana aretina teo amin'ny fiainako nanomboka afaka taniko izany. Dia izany zavatra nananako izany tiako zaraina aminao amin'ity androandroany ity. Mety efa manana ny Jesosy ianao, ekeny, mety efa nanana moa izany, mety efa nandray an'i Jesosy ianao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Fa ny fanontaniana tiako apetraka aminao dia izao hoe tena mbola ao anatinao marina ve Jesosy? Tena mbola manjaka tena hoe mitomina tanteraka? Tena Jesosy ve ny priorité voalohany indrindra eo amin'ny fiainanao? Ahoana moa no ahafantarana hoe Jesosy ny priorité voalohany indrindra eo amin'ny fiainanao? Misy karazany be dia be ny karazana sampy, mety hoe tsy ilay fanompoty sampy ihany amin'ny tantara-be sy ohatr'izany ireny, fa misy be dia be ny karazana sampy. Dia anisan'ny sampy voaloha mety hoe ny film ohatra, mety hoe ny telefona, mety ihany koa hoe olona karazana sampy. Izany hoe inona moa mahatonga ilay izy hoe sampy? Izy no ataonao voalohany indrindra priorité eo amin'ny fiainanao. Lasa Jesosy izany lasa ambanimbany kokoa ny nivoany,
mety efa nandalo teo amin'ny fiainanao ve ny zavatra ohatra izany mety nisy fotoana ve Jesosy nataonao ambany zavatra teo amin'ny fiainanao tiako ny ampaherezana anao androany tianao ve ny ahomby amin'ny fiainana tianao ve ny ho tafita tianao ve ho assurena ny fiainanao dia izao avelao Jesosy ny anjaka eo amin'ny fiainanao avelao Jesosy midomina eo amin'ny fiainanao avelao Jesosy no priorité voalohany eo amin'ny fiainanao manomboka androany ho anao ihany koa mety mbola tsy manana an Jesosy ianao tena tiako ny manentana anao ry havana ho anao any atokantrano any tena tsy nanenina tsy hoe tanora nandevozina akory ianao hoe tanora daladala raha nandray an Jesosy fa tena hoe tanora tao anatin'ny famonjena nandray an Jesosy dia izany famonjena azoko izany no tiako zaraina aminao amin'ity androandroany ity hoe raiky Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao fa afaka ny ahomby ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataonao misy tena Andriamanitra zay ao amin'ny ohabolana toko 1:17 manao hoe ankino amin'ny Jehova ny asanao dia ho lavorary izay rehetrarehetra kasainao izany hoe inona ny karazana fanirianao inona ny zavatra mety hoe vinafinainao inona mba nofinofinao dia mazava be ilay teny teo ankino amin'ny Jehova izany rehetrarehetra izany dia ho lavorary izay rehetrarehetra kasainao ka amin'ity androandroany ity zavatra ampaherezako anao ihany koa dia izao hoe raisy Jesosy eo amin'ny fiainanao ho anao izay tsy manana an Jesosy dia tsindriako manokana hoe Jesosy Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina dia nalevina izy ary nisangana tamin'ny andro fahatelo mba hitondra famonjena ho anasy ho anao ka ho anao mety hoe mahatsapa anatina olana ianao tapidalaka ilay tanteraka mihitsy ianao amin'izao fotoana izao tsy fotoana intsony izao ianteherana amin'ny hafa tsy fotoana intsony izao ianteherana amin'ny olombelona indraindray ianao raha miantehitra amin'ny olombelona dia mety afaka manompo anao ihany ny namanao mety afaka manompo anao mety afaka manampy anao azafady afaka manampy anao ihany ny namanao afaka manampy anao izy fa ao anatin'ny adiny iray herintaona 5 taona raha ela indrindra fa Jesosy no afaka manampy anao mandrakizay dia amin'ity androandroany ity dia andaontsika ilaza amin'ny Jesosy hoe Jesosy tsy nanenina raha nandray anao lazao hoe Jesosy tena tsy toy izao ny fiainako raha tsy tao aminao sarovy fa tsy toy izao mihitsy tokoa ny fiainanao raha tsy tao amin'ny Jesosy mety efa maty anenao raha tsy nandray an Jesosy ho anao ihany koa tianao ve ny aina ao anatina fahasambarana tianao ve ny aina anatina fiadanana izao raisy Jesosy fa hiova ny tantaram-piainanao amin'ny fotoana ianao manompo an Jesosy amin'ny fotoana ianao manana an Jesosy izay moa ny teny ahafahana nampahery anao teto amin'ity toerana ity fa andaontsika hideran'Andriamanitra hilaza amin'Andriamanitra hoe Jesosy tsy toy izao ny fiainako raha tsy tao aminao alleluia amin'Andriamanitra hoe Jesosy manana tokoa manana anao tsy toy izao ny fiainako raha tsy tao aminao misy fotoana ianao mety efa tao anatina olana tanteraka misy fotoana ianao mety efa tambavahona ny fahafatesana fa maninona ianao mbola velona no ny fanananao an Jesosy no ilay Jesosy izay mitoetra ao anatinao no mahatonga izany ka androany andao ventsika sanatokely izany hoe manana isika manana an Jesosy ary tsy toy izao ny fiainantsika raha tsy tao aminy Ninao ra na jayana
Ty raha manaraka ity dia ndao lazaintsika amin'ny Jesosy ihany hoe tsy toy izao ny fiainantsika raha tsy tao amin'ny Jesosy. Ndao lazaintsika ihany hoe tao amin'ny Jesosy nahatonga ny fiainantsika tena hoe nitsimbatika ambony ambany. Solet si mendrichiano Niandruku si isa iso Si zembulia già aquamino Dembula fami ciampuna Fara isa Nutu isa Se amiami che fiaviam Salezzi nuzzi nuna Letta wanda kini liuna Fana Zanaka o Zanaka Suavano, di mulani fami giampuno, de cuni fanu chunana. Izanu tu Anao, fatsisi azuadinamino, miekini fali tiasana. Isa unutu isa we
Desiste avviami che fiainana Natao Androndrakely liuna Anao Zanaka Fana Izay Luto Izay Desiste avviami che fiainana Natao Androndrakely liuna Anao Zanaka Soletino-tinona Natao Androndrakely liuna Anao Zanaka Anao Zanaka Alleluia. Minao hoe nampahery anao zany teny zany hoe tena tsintsina tokoa ne ianao hoe fanatsangan'Andriamanitra ho zanany ka izany indrindra mahatonga miteny anao hoe aza tao atsirambina ray sarobidy eo amin'ny fiainanao ny fanananao an' Jesosy satria izy ange Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka izy no manaiky toetra ao anatiko sy ao anatinao dia izany indrindra mahatonga miteny hoe araka ilay ten'Andriamanitra teo hoe izay manana ny zanaka ihany ny manana ny fiainana izany hoe izay tsy manana ny zanaka zany dia tsy manana ny fiainana ka manomboka androany satria efa ao anatinao izy dia na inona olana eo amin'ny fiainanao na inona zavatra mety hoe andalovanao amin'izao fotoana izao mety hoe misedra tsy haiko be dia be ny karazana olana mety tsy voatanisako eto fa na inona sedrainao amin'izao fotoana izao satria ianao efa manana an' Jesosy dia hozy ny ten'Andriamanitra hoe ankino amin'i Jehovah ny asanao dia ho lavirary izay kasainao izany hoe manomboka androany zany dia ankino amin'i Jesosy ny fiainanao dia ho lavirary izay rehetrarehetra kasainao na inona vinavinanao dia ankino amin'i Jesosy zany fa afaka no assuré no avinao ho assuré ny mombamombanao rehetra izay moa ny fotoana teto fohy dia fohy kanefa raisy mafonja eo amin'ny fiainanao raisy tena hoe nitondra fanamboarana teo amin'ny fiainanao zany teny sy ny hira rehetrarehetra izay nataontsika teto amin'ity toerana ity zany amin'izao fotoana izao dia ndaontsika hivavaka raha ny amarana n'ity fotoana ity dia hivavaka ho anao ho anao izay mbola tsy nandray an' Jesosy ihany koa ka tapa-kevitra ianao tao anatin'ny vavaka fanomboana ny fotoana tao anatin'ny fampaherezana sy ny hira rehetrarehetra iteo dia manasa anao avereno izao vavaka ataoko izao dia apetrao amin'ny faritra misy ny fonao ny tananao fa hivavaka amin'izao fotoana izao Jesosy misaotra anao mankasitraka Andriamanitra Tompo ankehitriny dia tapa-kevitra aho ny andray anao ho tompo sy mpamonjy ny fiainako Jesosy ankiniko eo am-pelatananao manomboka androany ny fiainako misaotra Tompo amin'izao fotoana izao dia satria efa nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ianao dia ndaontsika mihitsy niaraka hivavaka amin'izao fotoana izao dia sady hanamafy ny fanoloran-tenantsika isika nivavaka ihany koa amarana an'izao fotoana izao mankasitraka anao izay Andriamanitra ny amin'ny fataterahany fotoana rehetrarehetra teto Andriamanitra inty ny tenanay androany manomboka androany dia tsy anao atsirambina intsony ny fanomponanao fa tena hoe ametraka toerana misy anao mba tena hoe ho zava-manandanja eo amin'ny fiainanay ny fananananao manomboka amin'ity androandroany ity manjaka ao anatinay tsirairay avy Andriamanitra isaorako anao Andriamanitra ny fotoana rehetrarehetra tanteraka teto mankasitraka anao misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra Jesosy Alleluia Amen
dia tsisy amiamy que ho faavy aminao e sao le tsinotsinona tao andavakiny liona fanatsanganao ho Zanaka mametraka mandra-piona indray ary